Ny voaka tao anatin'ny fanginana amin'izao fotoana izao i Kristina Dramaso filohan'ny natemeram-pirenena ary naneho hevitra izy mahakasika ny fitorinana izay natao ireo TGV mampara IRD solombavambahoaka izay manohitra ny tsikera izay nataony Kristina Dramaso izay mijoro am-pahamarinana ary ihany koa ny fanjakana tany tandalana izay ary nanapirofo ary niteny izy fa hoe tsy manara-dalàna ary tsy manaraka ny rafitra ao anatin'ny antemeram-pirenena ity fitoriana izay natao ry zareo ity. Napiakapeo izy ary naneho hevitra mahakasiky ny zany rehetra zany. Mampalahelo satria ny ohatrany hoe zavatra tiry zareo izay nefa tsy manaraka tandalana zay no masohy ny reto mpitondra fanjakana reo ty miaro ny seza sy ny miaro ny patron zareo izay. Koa izay manko ahitantsika faneho-kevitra nataon'izay amin'izao fotoana izao ty faneho-kevitra nataon'ny Kristina Dramaso mahakasiky zany rehetra zany ary niantso izy amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary nampahafantatra fa izao ny zava-misy ataon'ny mpitondra fanjakana izay ianao mijoro indray atao ry zareo fahavalo mijoro fahamarinana na ataontsika hoe mijoro amin'ny tany tandalana zay sy rehetrarehetra fijaliana mahazo ny vahoaka zay. Koa te misy vidéo tapatapany izay faneho-kevitry nataony izay. Misy ny fitoriana mandeha mahakasika anao madame Tany atao hoe ny réaction-nao no manoloana ny fitoriana zay. Eny misaotra anao nametraka ny fanontaniana ary miarahaba izay manaraka an'izao fandaharana izao. Hoentina tokoa eo anatrehan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana aho lazaina fa tsy manaja ny fifehezana ny vondrona antoko na ny antoko izay nisy ahy. Ny antony dia ilay hoe tsy nanaja ny fanekena izay natao ary ny anton'izany moa dia ny fanambarana izay ataoko na ny kabarina ataoko izay manambara ny marina mijoro amin'ny fahamarinana ka ny fahatsapana fa manjaka loatra ny tsy fahamarinana manjaka ny karazana anjo-jay ka manjaka ny fanilikiliana manjaka ny kolikoly ny tsy misy ny mangarahara na sahy mijoro aho zany a nanohitra ny zany rehetra zany isan-karazany a dia izay no mahatonga an'izany fihetsika na fanapahan-kevitra any izay tompona andraikitra amin'ny atoko hoe hoentina ao anatrehan'ny haute cour constitutionnelle zany ny fanesorana ahy ho tsy ho solombavam-bahoaka intsony ary izany moa dia tsy tiako atao tokantrano misy ono ianareo vahoaka malagasy mahakasika an'izany fanenjehana atao azany satria izay fanenjehana heveriko fa ny mijoro amin'ny fahamarinana sy milaza ny heviny amin'ny tsy fankasitrahana ny tsy marina manjaka eto amin'ny firenena dia lazana fa mpamadika ary ampiarina izany hoe hoesorina tsy ho solombavam-bahoaka intsony. Tiako ny maramarina nefa fa ny solombavam-bahoaka izay milaza ny heviny ka tsy mifanaraka zany amin'ny eritreretin'ny mpitondra dia
solom-bavam-bahoaka ny ka tsy azo enjehina amin'ny tsy fitovian-kevitra na fanambarany heviny amin'ny ampahaibe maso. Ny dingana manaraka hirosona zany amin'izao fotoana izao amin'le foto-kevitra hijoronao sy le vovonana miara-dalana aminao manoloana ny raharaham-pirenena manoloana ny zava-misy a, inona reny mety ho tohina Andriamatoa filohan'ny teny miram-pirenena? Ny fijoroana amin'ny fahamarinana dia heveriko fa mavesa-danja izany fahamarinana izany, manohitra izay fanolokiliana ary sy mijoro anohitra ny tsy fahombiazana, mijoro anohitra ny kolikoly izany fa mijoro manohitra ny tany tsy manaja ny lalàna fa miady mba hametraka ny tany atao hoe tany tandalàna izany. Heveriko fa izany rehetra zany dia valeur, tena valeur fondamentale zany heveriko fa tsy misy zay maty atoka ny fijoroana amin'izany tompoko. Ny afatra mivantana ho an'ny vahoaka malagasy tompoko. Ny vahoaka malagasy heveriko fa nareo dia manaraka ny fizotra ny raharaham-pirenena hatrany hatrany ka tsy atao tokantrano mihony koa nefa ianareo amin'ny izao fitoriana ahy na fanenjehana ahy eo anatrehan'ny haute cour constitutionnelle fa raha ny procédure atao amin'izany fanenjehana zany dia tena procédure tsy manaraka ny fainitrakory voalazany lalàna satria voalohany indrindra heverina ho toy ny député tsotra ny tenako kanefa mbola filoha ny antenimera pirenena averena ho député tsotra aloha ny filohan'ny antenimera-pirenena vo zay vo ampiharina aminy koa ilay fanalana azy tsy ho député intsony. Ary ny procédure rehetra zay natao moa dia mivoana na lay olona manopiditra any ilay fitoriana an'ilay taratasy eo anatrehan'ny haute cour constitutionnelle aza dia nandika koa ny procédure satria izy io misy ny rappel à l'ordre indroa misesy ary rappel à l'ordre express fa tsy ambava akory ary tiako ny mampahafantatra fa tsy misy mampifatotra intsony amin'ny antoko izay antokony isy ahy teo aloha ny TGV mapara izany satria efa nandray fanapahan-kevitrareo noroahana tamin'ny antoko araky ny voalazako teo ka tsy misy zay mamehy ahy amin'ny intsony ka ilazana fa hoe voafehy ny fitsipipehezan'ny antoko raha nanambara nanapongatra ny tena marina nanohy ny fahamarinana sy napetraka ireo ray aman-dreny ho ray aman-dreny koa lehibe amin'ny firenena tamin'ny sabotsy teo dia izay koa no mahatonga an'izao fampidirana ny fanesorana ahy ho solom-bavam-bahoaka izao ka izao no hafatro aminareo vahoaka malagasy tsika ianareo za koa dia mitovy aminareo tsy hanaiky ary tsy manaika an'izany hoe tsy mampanjaka firenena, tsy mampanjaka ny fahamarinana, tsy mampanjaka ny fanajana ny tany tandalàna koa matoky aho ny fahendrenao, ny fahendrenareo vahoaka malagasy ampahafantarina aminareo ny zavatra misy ary hianareo vahoaka malagasy no hitsara ary hilaza na ekena na tsy ho ekena izany fanesorana solom-bavam-bahoaka filohana antenimera-pirenena noho ny hevitra tsy mitovy.